Toniala fa toko lasa vavy aliny alady faefatra ny volana aogositra ny fandarana indray no misika tokantrano amin'izao ora izao faly manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany taranja maromaro no etsika mitendra antino no miaraka mbola dia miaraka ihany koa tsika rehetra mpity fanatanjahantena amin'izao alina izao etependroana dia tsara milaza amintsika mpijery fa manambahiny ny fandarana mahery nyity alina ity dia tsy isany fa zareo avy eo amin'ny malagasy karatedona ny makazany izay makalaza ny fa efapolo taona amialoha izay nefa dia hijery fanadidina sy voka-dalao vitsivitsy aloha isika mboana izany ny taranja baolina lavalava ny fifianarana ny top 14 niverina kianja ny ireo mpilalao tamin'ity androany ity sy nanomboka omaly ihany koa zany fiadina ny tompondaka ny ligina lamanga ka anisan'ny lalao na lasany maro ny ifionana teo amin'ny 3FB sy ny cheminot tsy afabela tamin'ny besetroka no ny 3FB tamin'ity lalao ity tao tafiditra ao anatin'ny andro fahadimy tsy avabela tamin'ny ekipany besetroka ny 3FB nandritra ny andro fahadimy amin'ny fiadina ny tompondaka ny ligina lamanga ho an'ireo ekipa vosikajy ao anatin'ny top 14 resin'ny cheminot tamin'ny isa 7 no 13 ny 3FB omaly tolakandro tetsy mikanja makendo tapenaka ny 3FB no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny baolina nenty-tanana tonga ny alahy izay nitokony ny 3FB 7 torin'izay dia nanindry mafy ny cheminot ka anatsara hors-jeu iray sy nahavita dropsa iray fitony enina nisa teo izay nety ny ripota ny ala sasatra teo amin'ny fidirana faharoa dia ny anahery vaika ny fanafihan'ny besetroka ka nahatonga baolina nenty-tanana izy ireo na lasany isany ho 7-20 tetsekilan'izay kosa niary tena fotsiny sisa ny 3FB izay tsy nahafaty baolina afa-tsy hors-jeu roa ka nitokony 13 hita olesika ho an'ny 3FB ihany koa ny nahavoadona ny rizy izay tsy afaka nanohy ny lalao intsony teo ihany koa ny Fialany José ary Sidonimo dia tsy ny lalao misy tamin'ity fiaonana ity isan'ny lalao nandrasan'ny maro ihany koa tamin'ity andro fahadimy ity ny fiaonana teo amin'ny esana kady fotsy manao akanjo maitso amin'ny sary sy ny stade olympique de Lemirne resin'ny akady fotsy tamin'ny isa 13 teto ny stade teo amin'ny 17 minitra ny lalaovana dia ny stade no nitarika tamin'ny isa tokana 10 mialoha indrindra ny ifaranany fizara-potoana voalohany dia mbola nahatsara hors-jeu iray ry akady fotsy ka nitarika tamin'ny isa 12 teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia tsy ny fampitsitsony ny tota fa dia ny famaliana teraka ny fanafiana hatrany amin'ny 20 minitra ny lalaovana hita ho sahirana zareo akady fotsy voatavavoaka nanoloana ny mena valahana
teo amin'ny lalao farany kosa dia resiny tamma Anosy Be tamin'ny isa 4-7 ry zareo avy Ethiopia, lalao izay azo lazaina ho nety fandanja tsara ihany koa. Ity fiaonan'ny rotota ity saingy hita ho nanatombo kely ry zareo avy eny Anosy Be. Toy izao ireo vokatra rehetra nandritra ity andro fahadimy ity ho an'ny top 14. Ny RC napiondrika ny Safiniry Tropical tamin'ny isa 2-3-20. Ny Cheminot nandresy ny 3FB 7-20. Ny FTM Manjakaray nandresy ny Sisianto madinika 2-3-20. Ny TFA anaty azo nandresy ny GST Anamondrona tamin'ny isa 7-2. Ny USA Nakady Fotsy nandresy ny Stade Olympique de Lemirna 3-20. Ary ny Kosfa nandresy ny TFM Anakasina 3-20. Ary ny Tam Anosy Be nanilika ny Tiopa tamin'ny isa 4-7.